sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Indro tamy ilay tompo mahery eo an-tanany ny fanjakana sy ny fahefagna ary ny voninahitra. Matio 3:3, boky voalohan'ny tantara 7:20. Faly magnambola tsara atsika jiaby agny an-tokantragno agny izay manjohy tsy tapaka ary magnaraka ny radio Fanirama amintsika. Faly ihany koa zahay miarahaba anareo jiaby tratran'igny Noely igny sy tratran'izao taogno vaovao 2024 zao ary tratran'izao fankalazagna ny fety ny nisehoan'ny tompo na ny epifania. Asesiky zegny aravoagna zegny zahay ke faly miarahaba anareo jiaby ary misaotra anareo nagnaraka ny radio Faniry, nagnaraka ny onjam-peo mampitambatra atsika ologno raiky sy natao agnitaragna ny vaovao mafaly ny Kristy. Ny eglizy niany ty manolotra lohahevitra lehibe amintsika dia ny hoe izao tontolo zao no irin'Andriamanitra ho eglizy fianakaviana. Noho zegny asainay ampitiavagna anareo jiaby hagnaraka ity onjam-peo ity sy hagnaraka indrindrandrindra ny toroteny sy fampianaragna aroson'ny son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson ray amandrenitsika amin'ny alalan'ny vakiteny maro samihafa atolotry ny eglizy amintsika iniany. Vakiteny masina voalohany, bokin'i Isaia mpaminany. Mitsangana ka mamirapirata ary Jerusalema, fa miposaka ny fahazavanao, ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny tompo. Indro niezina fa manarona ny tany, ary niezimpito manarona ny firenena, fa ny tompo kosa no miposaka eo aminao, ary ny voninahiny miseho eo aminao. Mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena, ary eo amin'ny famirapiratany ny fiposahanao ny mpanjaka. Atopazo manodidina ny masonao, ka jereo izy rehetra mivory mankaty aminao. Ny zanakao lahy tamy avy lavitra, ny zanakao vavy entina antrotroana. Ahita izany anao amin'izay, ka ho miramirana, ibitaka sy iravoravo ny fonao, fa ivantana aminao ny areny ranomasina, ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena, ho rakotry ny angamena vava zavontany
mba mindrameva avy any Madiana sy Efa ianao. Ny any Saba rehetra ho avy hitondra volamena sy ebokamanitra ary tory fiderana ny Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorana ny e Andriamanitra. Vakteny masina faharoa. Taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Efeza. Ry kristiana havana, oka orenareo ny fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo. Izany hoe ny fanambarana nampafantatra ahy ny zava-mihafa izay tsy mbola nampafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka tanaloha. Toy ny nanambarana azy ankehitriny tamin'ny apôstôly ny masina sy ny mpaminany ao amin'ny fanahy masina. Dia izao, ny jentily dia tonga ray lova sy ray tena ary mpiombona ny fampanantenana amin'ny Jody ao amin'ny Kristy Jesua noho ny noany ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
Mombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny isa evanjely masina nosoratan'ny masinday Matio. Voninahitra aneo anao re Tompo. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodea Jesoa tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, dia indreo nisy mady avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema nanao hoe, eza ilay mpanjakany Jody vao teraka, fa efa nahita ny kintany tany Atsinanana izahay, ka nankatimba hitsoaka azy. Raha nare zany Herôda mpanjaka, dia tetra izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, ka namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe, eza no aterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy, ao Betlehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary anao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy anao no kely indrindra amin'ny renivohitry Joda, fa avy ao aminao no ivoahany ilay mpanjaka zay ifehy an'i Israely oloko. Dia nalain'i Herôda mangingina ny mady, ka noadoadiny fatratra ny andro nisehoan'ny kintana taminy, ary naniraka azy ho any Betlehema izy nanao hoe, andeha ka fotopotoro tsara ny amin'ilay zaza, ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba ankanesako any koa hitsoaka azy. Ary rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy reo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany tany Atsinanana, fa nialoha azy ambara-pijanony teo amboniny izay nitoeran'ny zaza. Faly dia faly izy noho nahita ny kintana. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny zazakely sy i Maria reniny, ka niankoka nitsoaka azy. Ary noho nefa nosokafany ny fitoeran-drakiny, dia nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy emboka manitra ary mira. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy reo tsy verina any amin'ny Herôda, dia lalan-kafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Izany are ny tenere Tompo, terany eo anao ry Kriste. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Tunga sue tua mitsika neni teni, lai sanani, lai tukana nueni. Tunga sue tua minaya nau Jesuo, sukafireni funaya raya nau, sukafireni masulaya itanau. Alleluia, 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 alleluia.
Kristiana Ava Malala. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny Noely tokoa isika izao. Andriamanitra eo anivosika, Andriamanitra miseho amintsika ilay sy hita maso, ka hita maso ankehitriny amin'ny alalan'i Jesoa tonga nofo, ilay teny tonga nofo. Ka mbola valy sika ny midera sy misaotra an'Andriamanitra noho izany mistery lehibe izany, izay ny finoana tokoa no ahafahasika mahasapa ny alehiben'izany fitiavan'Andriamanitra izany, satria raha mieritreritra tokoa isika araka ny taratasiny Hebreo izay novakisika tamin'ny Noely, dia hahalala bebe koa hahatakatra n'Andriamanitra fa sapan'Andriamanitra izany, ka izy ary no miseho eto anivosika, ary mbola izany no ankalazaisika amin'izao epifania izao, fankalazana ny misehon'ny Tompo amin'ireo izay lavitra araka ny fomba fitenenana sy afenina fa somary mikorontana ny calendrier, ka anio alahadiny epifania ary rampiso no mankalaza ny batemin'ny Tompo isika. Na izany na sy izany aza, ny zava-dehibe dia ny fahasapahasika fa sy Andriamanitra lavitra tokoa no Andriamanitsika, fa Andriamanitra miara-dalana amintsika ary mitondra sika iombona aminy. Ka ny epifania dia manambara fa tian'Andriamanitra ho fianakaviana iray ao aminy isika, olo raika ao aminy, araka ny tenin'ny Papa ho fratelli tutti. Niseho tamin'ny vahoaka ny tokoa ny Tompo, dia ilay vahoaka feno fahamarinana, fanetretena, fahasora-po, izay i Maria sy Josefa no fianakaviana voafidy iaina ny maha olombelona azy, ary ireo mpiandrondry nanambaran'ny anjely fa misy zaza teraka ao Betlehema, ary ny anarany atao hoe Emmanuel, Andriamanitra eto anivosika. Fa tsy pina izany rehetra izany, satria ireo mpiavonavona, ireo mianakendry dia fantatra sika fa sy atakatra izany alalin'ny mistery lehibe izany, ka sy mahagaga raha sy afaka nandray azy araka ny voalaza ao amin'ny evanjely tamin'ny aliny Noely. Sisy toerana ho azy ao amin'ny tranom-bahiny, ka sy afaka nandray azy izy. Anisan'izany koa Herôda izay sarotiny tamin'ny fahefany, ka feno avonavona sy feno felonana, ka nitady hamono ny zaza, ka sy nahita n'ilay zaza rehefa niverina ny mazy, ka namono an'ireo zaza sy manasiny. Ireo zany azo lazaina no mampibaribary ny toetrasika olombelona rehefa manjaka omposika ao ny avonavona, ka mampidy ny fosika, ka sy afaka mandray ny hafa, ka vokatrin'izay hitsaketraka sy famonoana. Ka izay ihany koa ny hitasika, satria potika ny fifandraisana, na ny fifandraisana amin'ny zavaboary aza dia sy misahatra isika manapotika ny manodidina isika, ary hitasika zany amin'ireo motro sy ny tevy alaka sy ahitana isony ilay endriky ny tranobe ombonana. Io fosika migadra io no manimba ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, ka erisetra sy vonin'olona sy fitapitaka lainga no zary fenitra ifandraisasika samitsika. Ka izany indrindra no mahatonga sika ry Kristiana Ava Malala eto anivon'ny diosezi manao an'izao sinôda izao, fa indrindra moa ny sinôda tapany fahaloha izay ametrahasika dinika bebe koa sy fandalinana bebe koa mikasika ny fifandraisana amin'ny zavaboary, fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Asaina arsika amin'izao taona vaovao izao irosy lalindalina koa araka ny liany amenta tapany faharoa any amintsika any, fa miandry ny dinika isika ary sokafatsika amin'ny rehetrarehetra izany dinika ataosika izany. Ka amin'izao fankalazana ny epifania izao ary izany hoe i Jesoa eo anivosika dia mampibaribary fa sy ny vahoaka n'Andriamanitra fosiny no tadiaviny sy hirin'Andriamanitra ho fianakaviany, fa n'olombelona rehetra no iriny, olo raika aminy. Ary izao tontolo izao no tranobe iombonana tiany hitoerasika tahaka ny nametrany any
Adama sy Eva tao amin'ny sany Edena, ary izany indrindra no ambaran'izay empaminany ao amin'ny vakiteny voalohany hoe misangana ka mirapirata ry Jerosalema fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny Tompo. Indro ny aizina fa manarona ny tany ary ny Ezipito no manarona ny firenena, fa ny Tompo kosa no miposaka eo aminao ary ny voninany miseho eo aminao, mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena ary eo amin'ny famirapiratany fiposahanao ny mpanjaka. Jerosalema, tanàna masina, tanànan'ny fiadanana, Jerosalema vaovao izay hitondra fiadanana vaovao ansika, ka inganie mifankalazasika an'izao epifania zao, miainga amin'ilay lohevitra ny synode tapany faharoa, anampy asika iombona bebe kokoa amin'Andriamanitra, amin' Jesoa, ka izany indrindra no ambaran'ireo mazy izay azo lazaina fa solotena ny firenena rehetra avy ana sy nanana, namakivaky firenena maro ka tonga any Betlehema isoka ny zanak'Andriamanitra. Izay famakivakiana izay no lazaisika hoe eglizy miara-dalana, ambaran'io mazy io, ka sambatra arsika fa masapa fa anisan'ireo mandray an' Jesoa ihany koa. Ny fampianarana azosika soaina dia sy ampy raha niezaka ataosika fosiny, ilaina niezaka, mila nangovo ary sy maintsy manao an'izany sika mameno ny siny saota sika araky ny voalaza sika, mameno ny siny enina hoentisika anambarana n'izay fahavonona sika miroso lalindalina koa izay. Fa na izany aza ry kristianina havana, ilaina ny angovo, ilaina niezaka, fa ny fisolovan'ny fanahy masina no anampy asika amin'ny fandaliana-pinoana sy ny fahitasika ny tena lalako ombana. Io no ambaran'ilay kintana nanorony lalan'ireo mazy. Mila ny fisolovan'ny fanahy masina isika, satria matetika isika mihevitra fa araky ny famakisika ny tenin'Andriamanitra sy niezaka ataosika dia efa ampy amin'ny firesapo amin'Andriamanitra. Ilaina ireny araky ny voalazasika ireo ary mampirisika ny fianakaviana rehetra mba samy anana baiboly sy tokantrano ary hamaky ny tenin'Andriamanitra miaraka. Fa raha tena te ahita ny lalakombana isika dia ekeo ny fisolovan'ny fanahy masina sy ny fitaritany fampianaran'ny eglizy, ary izany ny mahasarobidy ny finoansika kristianina katolika. Izany no mahatonga sika mametraka ny fototra telo tolagna manambara fa finoana velona, dia sin'ireo tolagna fa fahaizana, fanompoana, vavaka. Aoka ampiarahasika ireo amin'izao fikatroasika amin'ny tapany faharoa amin'ny sinoda izao. Nanaiky notariany mikintana ireo mahazy ka tonga tao Jerosalema, lay tanàna masina, lay tanàna ny fiadanana, ka nanatona any Heroda izy ireo ary nanontany any Heroda ary nanambara tamin'ny Heroda hoe aiza lay mpanjaka ny jody voateraka, fa efa nahita ny kintana tany sinanana izahay ka nakatimba isaoka azy. Dia nalain'ny Heroda mangingina ny mady ka nadiadiny fatratra ny andro nisehony ny kintana taminy, ary naniraka azy ho any Betlehema izy, nanao hoe andeha ka fotopotory sarany amin'ilay zaza, ary rehefa hitanareo dia lazao aho mba hakanesako any koa isaoka azy. Indrisy anefa fantatra fa sy mazava ny fony Heroda raha naheno fa misy mpanjaka eo amin'ny firenena misy azy. Inona ny fampianarana azo sika avy amin'izany rehetra izany? Aza matoky ny olona maro samihafa isika fa matokisa ny fisolovan'ny fanahy masina ny fampianaran'ny eglizy, ary izay ny mahakatolika sika, ary izay ny anaovasika izao sinoda izao. Atorin'ny eglizy ansika ny lalakombana. Heroda nametraka fanontaniana satria efa nisy zery hafa izy, efa nisy dinika hafa ao aminy, efa niova ny fony, fa ireo mazy kosa nisy lova ny fanahy masina. Ka rehefa tonga tao Betlehema ka sy voafitaka ny Heroda isony, sy niverina ireo mazy fa nanohy ny lalan'ny nody araky ny voalaza ao amin'ny evanjely. Rehefa notoroin'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo sy niverina any amin'ny Heroda
dia lalakafa no naleny nody any amin'ny fonenany. Herôda azo lazaina fa manambara n'izao tontolo izao, manambara ny fomba fisainan'izao tontolo izao, araka ny lazaisika matetika hoe tandremo sao dia reboka ao amin'ny fahendren'izao tontolo izao isika. Izao tontolo izao izay mpanilikilika, mpamon'olona miasara velasi, mamitaka, mahay miresaka, mahay mametraka fanontaniana, nefa sy manambara fahavononana iavao, ibebaka fa ny tena marina. N'izao tontolo izao dia manilikilika an'izay manelingelina azy ka anapotika, ary zay indrisy no manjaka amin'izao fotoana izao no ny fo feno fialonana sy avonavana, feno fitiavan-tena dia andripaka no tadiavin'izao tontolo izao. Fampianarana ho ansika izany, mbola manjaka io fomba fisainana io amin'izao vanim-potoana asika izao. Maro ny mitady anome lesona, manampitrotraka ny tambazotra sosialy izay hitasika ny vokany, mitady anome lesona ary anohitra ny finoana azy tahaka nataony Herôda. Fa eo ihany kosa nefa ny mazy ny eglizy mibebaka satria nasapa fa nahita ny lalana eo amin'ny fiainana ka sy nanaraka ny torohevitra ny Herôda fa nanaraka ny kintana ka nahita ny zanak'Andriamanitra. Izany ihany koa ary amin'izao fanombohan'ny taona izao no irina amintsika menakavy, amintsika EOV sy raikiraiky amin'izao sinôda izao, ahita ny kintana manoro asika irosy lalindalina koa ka afaka natanteraka an'izao sinôda tapany faharoa zao ka ho fianakaviana eglizy kely hiaro ny tontolo iainana tokoa an'isika. Milaza i Matio ao amin'ny evanjely ry kristianina havana fa faly de faly ireo mazy nahita ny kintana, ka rehefa niditra tao an-tranon'omby izy ireo dia nahita ny Maria sy Josefa ary Jesoa zazakely ka niankoka ny sokazy. Engany isika koa no ny dinika, no ny vavaka, no ny fahafoizana, no ny fahaizasika manompo dia ho feno afaliana amin'ny ataosika rehetrarehetra eo anivon'ny eglizy, amahampirehetra sika maheveka, ama EOV, ama religiozy voatokana ho asika, ho feno afaliana isika miombona amin'ny Jesoa miaraka amin'ny masiny Maria sy Josefa. Afaliana tokoa moa rehefa miona amin'ny Jesoa, besaka no manontany ahoana ny ahafantarana ny afalian'ny finoana velona, fahafoizana ho isika, fanimpona, mivavaka, ary io mivokatry n'izay tolagna izay afaliana, afaliana ny mahafoy, afaliana ny manompo, afaliana ny mivavaka. Hitasika izany amin'ireo tantarany olo-masina, Rasilazy fosiny isika any Victoire Rasomanarivo, i Lucien Botovoasoa, engany ry kristianina hava malala, samy ahita afaliana mandrakariva isika isaky ny mankalaza ny Eukaristia, satria io ny faratampony amin'ny fionana amin'ny Jesoa. Ary izany indrindra nanaovasika vavaka ny communion am-panahy, iombonana amin'ireo izay ao anatin'ny sampona isan-karazany ka sy afaka miombona amin'ny Jesoa, ka feno afaliana koa nefa izy satria misy an'izay communion am-panahy izay ao ireo marary, ao ireo ao anatin'ny fanenjena ny fivavahana, ao amin'ny tany ady, ao ihany koa ireo sampona. Ka izay no anaovasika ny vavaka amin'ny communion am-panahy ry kristianina havana. Ka izay indrindra mety antany isika, ahoana no ahafantarana fa miona amin'ny Jesoa tokoa isika, mahita ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina tokoa no mampiombona sy ahitasika ny afaliana araka ny voalazany masin-dahapôly amin'ny taratasiny ho an'ny Filipianina hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Afaliana sy fiadanana no niainan'ireo mazy raha ny fanozy tamin'i Jesoa, raha ny fampitrotra amin'i Jesoa, satria feno fanantenana izy ireo, mahazava ny lalakombana amin'ny hoavy, ary zay no miteraka fiadanana, ary zay no ambara ny hira voninahitra, hira ny anjely, voninahitra fiadanana eto tany. Andesika isaoka ny mpamonjy voateraka zay ilay nandrasana araky ny hira
ataosika. Nafoy ny tena sarobidi tamin'izy ireo ihany koa ny mahazy ny volamena manambara ny mahampanjaka, ny emboka masina manambara ny Mahandriamanitra, ary ny mira manambara ny fambonin'olombelona rehefa tonga ny fahafatesana, manambara fahafoizana izany rehetra zany. Nahita an'Andriamanitra izy ireo, ny fanozo amin'Andriamanitra izy ireo, tahaka ny tantaran'i Zake, tahaka ny tantaran'i Abrahama, tahaka ny tantaran'i Saoly izay nanjary Paoly, samy mahafoy ary manambara ny hafaliana noho ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ka izay indrindra ry kristianina havana, manambara ny fiombonana amin'Andriamanitra ny fahafoizana, satria manolotra izay sarobidy amin'Andriamanitra, ary zany ny fiainana maha-kristianina, ary zay no ambarasika amin'izao synôda izao. Eglizy olo velomin'ny batemy, miombona, miara-dalana, mandray tanana, ka zary tabernakla velona. Raha atao amin'ny teny hafa, dity mahafoy, manompo, mivavaka, ka feno hafaliana. Engany amin'izao fanatanterahasika ny synôda tapany faharoa, mba samy vonina afoy, anompo ary hivavaka isika, ka hiavao ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ka vonina hiaro isikolokolo. Raha tisika ho noely mandrakariva ary ny fiainasika, dia oka isika ho feno hafaliana sy haravona, ka vonina mahafoy, vonina manompo ary feno fanantenana mandrakariva mivavaka. Raha mahafoy tokoa isika ry kristianina havana, araka ny voalazan'ny vakiteny faharoa, dia iray lova sy iray aina amin'ny Kristy. Ny gentily dia tonga iray lova sy iray tena, ary mpiombona ny fanantenana amin'ny jody ao amin'ny Kristy Jesoa noho ny evanjely, hoy ny vakiteny faharoa. Izany hoe zary olo araika amin'ny Kristy isika ziaby, fianakaviam-benjanahary, frately tuty. Engany isika irosy lalindalina koa amin'ny fiainana maha-kristianina sika, ka ho tanteraka tokoa ny fehi-hevitra tamin'ny synôda, tamin'ny voalohany, tapany voalohany ho fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka, miara-mandalina ny finoana, ka ho katolika mandalina ny finoana, ho katolika mivelona zay inony, katolika mandray atanana zay inony, katolika vavolombelona sy menatra ny finoana, mizara amin'ny hafa, satria tabernakla velona. Katolika faly mankalaza ny finoana amin'ny alalan'ny liturgia mendrika, sara sady manabe. Zany ny finoana velona, ka mahatonga asika ho génération mpanorona, manorona ny tranobe iombonana, mitady efa ho robaka ankehitriny. Ry Jesosy Tompo, sy olo-misy no antsoinao, anatonanao, fa ny olon-dreheta eto ambany masoandro. Solo tenanay tokoa ireo mahazy avy any Sinanana, ka indreto zahay ampio anaraka ny fampianaranao, anatanteraka ny sitraponao, ianao nikintana mitarika anay amin'ny fiainana, ka ampio zahay ahitanao mandrakariva ao anatin'ireny tabataba isan-karazany izay tady anakorotana ny fiainanay, ireny tabataban'izao tontolo izao izay Heroda no manambara azy, ka enganie zahay ao anatin'ireny tabataba ireny afoy, ka hikasaka ny soiombonana, ka ho zary génération mpanorona izahay, ho eglizy olo velomin'ny batemy, miombona, miara-dalana, mandray atanana, ka zary tabernakla velona. Ry Maria renio, aza velanao irery zahay amin'ny adi-piainana, mbola maro reo Heroda amin'izao izay mitady hanodikodina ny sainay, tahaka ny seho tamin'ireo mahazy, tantany ny dianay, mivavao anay, mba ho any amin'ny Jesosy mandrakariva ny fiainanay, ahay hiaro ny aina, hiaro ny tontolo iainana. Masinday Josefa, ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao, aza mandao anay, ampio izahay arovy ny eglizy fandrindra amin'ny andro sarotra diavina izao. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa tsika sandry vaky, sy
sika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sandrovagy sika santsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsonga eto amin'ny radio Fania.